fazona permis de conduire anatina propagandy tsy ekeny ny syndicat ny auto-école bonglava vakina karatra ny firaisankina ihany no vahaolana fidoroana azy zava-madomelona mitombo tsy hanavana sarangaintsony manatitra ny araba tomy kilasy tongo vavy tonga soena ao tanatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny tialiny alakamisy ity ampanajana sy ampitiavana tomy kilasy tongo vavy no anasananao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany vaovao makasika ny fifidianana avy hatrany ny tanany teny nomendry ny vovonana firaisankina fa tsy petrapotsiny manoloana ny fanitsakitsan-dalàna ataon'ny fitondrana sy ireo kandida akaiky azy amin'izao fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izao andrasana ny fampiaran-dalàna ataon'ny seni ho ireo mpisolovavany firaisankina tonga ny teny amin'ny seni nanatitra taratasy fitarenana teny alarby asina andriamalala sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipirim-baovao andrasana izay fampiaran-dalàna ataon'ny seni taorian'ny fametrahany ny vovonana firaisankina taratasy fitarainana teny amin'ny seni mirakitra ireo fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana sy ny kandidany mangataka zany zay ny seni hijery zany hoe anao an'ilay atao hoe verbalisation en tant que agent verbalisateur ny seni zany no nanovanay an'izay saisine zay hijery sy anadiady mikasika an'ireo tsy fanarahan-dalàna zay efa noresahana ombieny nandritra ny conférence de presse zay nataony tompona andraikitra voalohany tao amin'ny vovonana firaisankina dia miandro zany tsika zao zay hovaliny zay fanadiadiana sy verbalisation ataon'ny seni zay tokony hovaliany seni ao anatin'ny fotoana farak'zaingana io fangatahana io ary tokony anokatra fanadidina farak'zaingana ihany koa izy ireo araka ny fahefana nomeny lalana azy raha ny fanazavana zay mieritreritra fa hovaliany seni ao anatin'ny fotoana fosy anao ny asany izy aloha seni aloha anao an'ilay asany satria io zany voafaritra ny lalàna tsara mihitsy io araka ny lazaina teo anatin'ilay article 238 ny lorgère loi organique relative au régime général des élections dia izy no manao zay fanadiadiana rehefa misy zay everina fa tsy fanaran-dalàna mitranga izay ankoatra ny sazy ho azon'izay kandidana andika lalàna dia misy ihany koa ny sazy arakeloka ka tokony etarika hatrany amin'ny fanesorana andarana ilay kandida nandika lalàna izany araka ny lalàna misy ny rehefa voafaritra zany sy voaporofo zay tsy fanarahan-dalàna izay dia misy aloha zany ny sanction à partir n'ilay hoe tsy fanaran-dalàna mahakasika ny resaka fifidianana io zany mety efara mihitsy amina disqualification ana candidat fa misy ihany koa ny sazy arakeloka zay voafaritry ny lalàna iza no tokony ianao an'izay manao ahoana ny fitondrana porofo manoloana zany tsy fanarahan-dalàna izany zara roa zany le izy misy ny sazy arakeloka misy ihany kosa sazy mikasika ny resaka élection mety efara amina disqualification ny candidat izay ny ACC no miprononcer an'izay voarainy seni moa io taratasy napetraka eo ary ho hita eo na hosa ampiatra lalàna ka anasazy ireo kandida-mpanjakana izay nandika lalàna na tsy ny seni amin'ny maha-vomeram-pirenena maleo tena misana ny fifidianana azy tsy misy afa-tsy ny firaisankina ihany no afaka hitondra fanovana eto amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fifidianana solombavam-bahoaka mitaky firaisan-tsaina fijoroany malagasy rehetra izany ho itabera Christian mpanao politika nampitandrina ireo minimandika lalàna anodinana ny safidim-bahoaka ihany koa ny tenany ary miantso ny olom-pirenena hiaro ny safidy fanadiadiana erisy ny fanovana eto amin'ny firenena ireo kandidany firaisankina ho ny mpanao politika Christian Taber lalantokana azona manova ho amin'ny tsara ny fiainam-bahoaka izay ninina no pitehina noho ny tombotsoa manokana ny fifidianana solombavam-bahoaka ataony 7 meo avy zao miainga avy amin'io kandidany firaisankina io arak'izay mafiraisakina zay no hery agnavotana ny Madagasikara zay nalatsaky ny sasany agnaty lavaky pendant 15 ans 12 taona ka asika zany eto kiondalany iray ty revoaka malagasy ho izy nareo agnontany araky ny fanamafisany président Marc Ravalomanana hoe inona ny tsy nampifidy anareo tamin'ny candidature sy mitovy ny zo satria gasy contre vazaha amin'ny taniny gasy non c'est normal ny NC11 tamregny am'izao fotoana zao candidat législative fifidianana législative zany hoe fifidianana solombavam-bahoaka miakaiky anareo vahoaka isaky ny district zay misy atsika agny magnerana ny Madagasikara dikan'izany sisy vazasy gasy eo fa miaro sy iaro
Antandrazasikasika amin'ny alalan'ireo solombavany gne vahoaky agny amin'ny antermera-pirenena satria teny miera io miakatra micontrôle an'izay zavatra tsy manjary ataon'ity gouvernementa tsay kristian ty zany atreto zany ka mila fagnivangy le firenena amin'io le 29 amin'ny alarobia ngamba rasy diso ao agnova tantara asika ho asika vaoaka malagasy magnerana ny Madagasikara mijoroa miaro safidinao nampitandrina manoloana ireo endrika fantikan-dalàna sy fanitsakitsahan-dalàna toy ny mpitondra ihany koa ity mpanao politika ity ampy zay etsaketrakinareo amin'ny fagnisikisagny lalagny izy misy fagnaragny-dalagny zay matony filohan'ny repoblika tena mangovotra ohatran'io de fantany lecture rehefa aveo ny lecture rehefa aveo raha olo-kendry izy de ny dialogue politika soivany ny fisokafana amin'ny fiaraha-miasa mitaky an'izany ane nany sadeky vao omaly namoaka an'izany zavatra zany ka hoy zao hoe efa tery le lalanareo de aza terena fa misokafanareo amin'ny sainareo sy miangatry iaraky ametraky ny fahamarinana eto Madagasikara fa tsy tsara fa nosy atsika ny filohan'ny repoblika de vazaha sy mila viza tonga da lasa izy mandeha milefa amin'ny tany misy anazy agny fa anareo firongony mila mahasamijoro iary misafidy ny olo-pirenena rehetra ka tsy anaiky lembenana intsony amin'ny tindra midoraka ity kandida ny firaisan-kina no falantenana kandida ny firaisan-kina no hitondra fanovana de manainga asika rehetra ao fomban'izao fanoerana zao tisy fanoerana botolo araky voalazany sasany fa fanoerana ametrahagny e fahamarinana hitondragny firenena ame tokony ho izy agnavota asika ny taranaky faramadimitsika salaka amy 29 mars ty zavatra ty tiako misy le date le 29 29 mai izy fa salaka mitovy alarbitsy miverina io ka dia manentana atsika hifidy ny candidat ny firaisan-kina am'izay district misy anareo agny aby fa mitsipaka maro-drano ny fisitrana fahazon-dalana amin'ny fiara na permis de conduire ao anatin'ny 27 ora ataona antoko politika entina anaovana fampelezan-kevitra ny syndicat ny ireo mpampianatra familiana fiarakodia na ireo auto-école eto Madagasikara tsy mifanaraka amin'ny fepetra takina azona fahazon-dalana amin'ny fiara izany raha ny fanazavana avelo tarainy ireo auto-école fampitehan'ireo antoko politika ireo ezaka fanatsarana ny tontolon'ny auto-école efa ny matematesan'izy ireo tranga tahaka izany no andava ny firenena-dehibe ny permis de conduire avy aty Madagasikara hoy ny fanazavana fanadihadiana nataon'ny Asin'Andriamalala eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny mbola avatsara tsy ake ny syndicat ny mpampianatra familiana fiarakodia na auto-école ny fampianarana mamely fiarakodia azahoana taratasy fahazahon-dalana amily na permis de conduire ao anatin'ny 27 ora izay ataona antoko politika iray sy kandida iray amin'izao fotoana izao tsy manaraka fentra araka ny tokony ho izy ahafahana misitraka permis de conduire mantsy ny zava-misy ataon'izy ireo ary lasa fitaovana politika ny fanomezana izany kanefa dia ain'olona ny voakasika mivantana vao miresaka familiana fiara hoy ny syndicat ny mpampianatra familiana fiarakodia na auto-école izay syndicat ny auto-école eto Antananarivo sy Madagasikara fikambanana ny auto-école rehetra dia tsy anaiky manambara etony zay fa tsy anaiky ary manameloka tanteraka ny fizarazarana ny permis pour tous sy ny permis maimaim-poana ao anatin'ny propagande zao satria ny permis de conduire dia tsy kara-panondro sanatrika hoe ho zarazaraina ka tsy maintsy anana anazy ny rehetrarehetra fa ny permis de conduire dia natokana ho an'izay rehetra mendrika mahazo fanadina afaka fanadinana dia mendrika ahazo an'izany hitondra an'izany eny amin'ny arabe manameloka izahay ary tena mangataka ary miangavy ny ministera anasazy an'ireo rehetra izay misandoka auto-école izay misandoka ho mpampianatra ary ireo rehetra izay manao publication ka milaza fa hoe mpampianatra na amin'ny fomba hoana na fomba homa fa aminay dia izahay auto-école no manana manana sy mahafeno fepetra amin'ny fampianarana mamily fiarakodia dia mangavy izahay mba ho atsahatra ny publication ny dokam-barotra izay tena amin'ny endrika manambany loatra ny asanay ny auto-école dia mba ho atjanony izany indrindrindrindra ao anatin'izao propagande zao tsy atao fitaovana politika ny resaka permis de conduire misaotra to
izao fomba atao eto amintsika izao no andavan'ireo firenena anivelany toan'ny Frantsa ny taratasy fahazahoan-dalana amily fiara avy aty Madagasikara ho hiatrany sindika voaivaiva ny asanay ho ny fanazavana efa misy amampolo taona ny maro misy efa antitra dia antitra mpitantana auto-école fa nanao ny ezaka foana anatsarana zany fampianarana zany mba isin'ilay sécurité routière zay efa ny masonatra amin'izay zany tsy amin'izao vanim-potoana zao ihany kanefa ankehitriny dia matsapy izahay fa voaivaiva ny asanay satria apetraka any amin'ny resaka asa mety hoe resaka politika kanefa ny voatselitsika nagefa misy fotoana ny frantsay dia tsy niaccepte intsony ny permis malagasy kanefa isika dia ao anatiny automobile club international ACI manana ny ACM tsika izay midélivre ny permis international lavo ny frantsay nefa mipermis atsika ankehitriny no ny antony ino no ny antony filazana fa gogagoga mipermis anareo noho izany izahay fikambana ny auto-école irako Madagasikara tsy akanavaka dia ny fanaiky ary dia mandrara marindrano ny fampiasana ny resaka délivrance permis amin'ny resaka politika sy hoe permis zaraina maimaim-poana satria dia asa lehibe zany asa mamelon'olona zany tsy mamelona ny mpiasa ihany fa mamelona ny rehetrarehetra zay mampiasa ny lalana zay ny voafaritsy ny code de la route izay rehetra mampiasa ny lalana dia mila manaja ny code de la route dikan'izany isika rehetra ireo na mpandeha tongotra na mpandeha inona dia tokony andalo tsara ny sekoly ary ividiny zany amin'ny vidiny tokony hividianana azy raha ame ohatra fotsiny aho hoe raha ny Frantsa tsika maka permis iray 1600 € minimum ny catégorie iray fa eto amintsika mimpanontany permis raha mbola tenenany tarifa zay ambara fa manana tarifa syndical ny auto-école erako Madagasikara izay misy manitsakitsaka amin'izao fotoana zao efa nisany fangatana fionana nataony syndicat ny auto-école tamin'ilay antoko politika mivoy io fizarana permis de conduire ao anatin'ny 27 ora ao anatin'izao fampielezan-kevitra izao saingy tsy noraisan'ilay antoko politika izy ireo hatramin'ny androany ary narirarirany hatrany ka natonga izao fanambarana izao nanatrika ity fanambarana ity ihany koa moa androany ny solitena ny ministera ny fitaterana sy ireo rafitra rehetra voakasika momba ny fifamoivoizana ary solitena ny auto-école manerana Madagasikara pejy ny fampianarana kosa indray nivoaka ny tetiandro ho an'ny taom-pianarana sy ny tetiandro mpanadinana 420 dimy amby roapolo araka ny tapaka nandritra ny fivirina ny raha ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ireo tale national misana ny sekoly tsy miankina ary ny fanapahana teo anivon'ny gouvernemanta raha ity tatitra ity anomboka ny alatsinainy 9 septambra 420 ny taom-pianarana manaraka ary farana ny 20 jona 520 izany izara 2 volana 10 na ilaintsona hoe bimestriel ny fandaharam-pampianarana elanelany ireo fakanaina misa efatra ho tanterahina ny 17 jona 520 ny CEPE isokatra ny 9 janoary hatramin'ny 20 febroary ny fisoratana anarana ho amin'izany anomboka ny 3 jona hatramin'ny 3 jolay 520 kosa ny faradina mpanjakana BEPC isokatra ny 13 janoary hatramin'ny 7 martsa ny fisoratana anarana ho an'ireo mpiadina pejy ny fahasalamana kosa indray manodidina ny 510 ireo mpitsabo voapitarika manerana ny nosy izany hoe mpitsabo valo ho ana malagasy rahetsy raha eto andrenivohitra mpitsabo iray kosa ho an'olona 503 alina raha any ambanivohitra raha natotanisana voaka ny sampandrarany firenena mikambana misana ny fahasalamana ampany bitika amin'ny olana eo amin'ny sihatry ny fahasalamana sy ny fitsaboana eto Madagasikara ny tsy fampy ny mpitsabo ny fahalaviran'ny toeram-pitsaboana ny tsy fisina fanafody sy ny maro hafa tsy voatanisa mila omena andraikitra mitondra ny etaetany sy ny olana misy ny fotony ireo olona ny fotony ireo azona mamany olana sedrainy hoy ny ONG sa androany natolotra tamin'ireo tompona andraikitra isantsokajiny androany ireo antotakevitra azo teny ifotony mba hisitrahany malagasy tolom-pitsaboana ara-dalàna sy tsara kalitao eny anivony toeram-pitsaboana manerana nosy fanadiadiana 530 isanjaton'ireo mponina any ambanivohitra lavitra tobim-pahasalamana dia tongotra tsy latsaka ny 10 kilometatra ny tsy maintsy ataon'izy ireo raha itsabo teny
7 isanjaton'ireo fahafatesan'ny malagasy dia vokatry ny aretina tsy mifindra. 9 isanjato kosa ny vokatry ny fiakarany tosidra. 3 isanjato monja amin'ireo trangana diabeta ny voatily. Sationany amin'ireo zavamisy eo amin'ny sehatra ny fahasalamam-bahoaka eny fotony ireo. Mangany fotsiny tsy fampinina mpitsabo sy fanafody ary fitaovana ny fahanteran'ireo fotodrafitrasa. Malohana izany dia mila mandray andraikitra ireo olom-pirenena eny fotony ahafahany misitraka kalitao pitsaboana tsara sy ara-potoana hoy ny tompon'andraikitra ao amin'ny ONG SA. Mananjo isitraka kalitao pitsaboana tsara sy ara-potoana mantsy ny malagasy hoy ny fanazavana. Ahoana no anatsarana ny tolo-drara ara-pahasalamana eny fotony, zany hoe amélioration des services de santé à la base zany. Ahoana ny anatsarana an'izay tolo-drara ara-pahasalamana zay mba ho tolo-drara ara-pahasalamana ara-kalitao sy ara-potoana zany no atolotr'ireo service eny fotony. Service eny fotony zany moa tsina fa CSP1, CSP2 sy mpisehatra ara-pahasalamana eny fotony. Hoe inona ny ahoana ny tolo-drara ara-pahasalamana atolotr'izy ireo an'ny vahoaka, satria zoan'ny vahoaka koa zany no misitraka tolo-drara ara-pahasalamana ara-kalitao sy ara-potoana. Dia zay zany no tena tanjon'ilay tetikasa. Nisy moa ny fakan-kevitra ny ainga teny fotony ka nahafahana nitondra ireo hevitra ireo teo anatrehany ministera tompon'andraikitra androany, satria ireo olona eny fotony no mahafantatra amin'ny antsipiriany ny olana atrehany eny anivon'ny tompo-pahasalamana maro samihafa. Dia fomba fiasa moa araka resahako teo hoe zareo eny fotony aloha no mikeo-doha zany mifandinika hoe inona ahoana fomba anatsarana izay tolo-drara ara-pahasalamana ety amintsika ety fotony eny amin'ny commune zany. Dia miady hevitra anatin'izay mikeo-doha anatin'izay moa zany ny ireo ekipa amin'ny fahasalamana eny toerana, dia ny commune manam-pahefana eny toerana zany, dia ny vahoaka izay misitraka le tolo-drara. Ireo telo toko ireo zany no mikeo-doha dia mifampizara didy, mifampizara andraikitra hoe raha anatsara an'ity zany tsika dia zao avy zavatra atao, zao no adidin'ny CSP sy CSP2 sy mpiara-miasa aminy, zao no adidin'ny commune, zao no adidin'ny vahoaka ao anatin'izay. Dia zay le fizarana an'izay andraikizay le tamberina andraikitra marin-drano andrareo eny fotony zany. Zo ny fisitrahana fitsaboana sahaza firenena nanaiky ka nanao soni ny ampiatra ny zon'olombelona i Madagasikara. Adidin'ny fanjakana araka izany ny miantoka ny fampiarana izay zo izay. Mifandraiky amin'izay vaovaony fahasalamana izay ihany. 7 isanjaton'ireo olona tsaboana eny mitoby pitsaboana loterany eny Ambohibao dia ireo midorika roro na héroïne raha ny vaovao. Isan'ny tobi-pitsaboana mifantoka betsaka amin'ny fanampin'ireo marary avokatry ny fidorohana zava-mahadomelina ity hopitaly ity izay feno 7 taona. Fantatra fa maharitra hatrany amin'ny 2 taona mahery ihany ny fitsaboana ny fiankinan-doha amin'ny fifohan-tsikara ao amin'ity hopitaly ity. Asin'Andriamalala sy mbola avatsara hatrany. Mitombo isa ireo mpidoroka zava-mahadomelina tsy hanavana sarangaintsony izany amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany talen'ny hopitaly loteriana Ambohibao. Tahan'ny olona zany dia mitombo betsaka ny olona misy sahirana amin'ny zava-mahadomelina, zany hoe ny olona midoroka zava-mahadomelina amin'izao fotoana izao. Ary mampalahelo amin'izao dia ny tanora ilay olona mandray zava-mahadomelina. Izay zavatra tsapanay. Ny tany moa zany dia tena hoe arak'izay mitombo ny olona mandray ary tsy mifidy karazan'olona. Misy manam-pahaizana, misy olona tsy nahita fianarana, lahy, vavy, kely, tanora dia tena ahitana azy daholo. Ary ny raharaha koa dia ahitana zava-mahadomelina tsotra, sigara, toaka, rongony, ary indrindra hatramin'ny zava-mahadomelina tena mahery izay malaza amin'izao ny héroïne na ny roro zany dia hita amin'izao fotoana izao eto amintsika. Ireo mpifoka sigara sy mpisotro toaka no tena manantona ity toeram-pitsaboana ity. Tato ato anefa dia 7 isanjaton'ireo marary tonga tsaboana eto dia ireo mpidoroka roro na héroïne avokoa. Amin'izao sigara aloha zany dia tena betsaka ny olona mifoka sigara, ny misotro toaka ny tena tonga tsaboina. Fa amin'izao ilay mpandray zava-mahadomelina dia amin'ny atsasany efa tratrany atsasany héroïne daholo. Ny isanjatony eny amin'ny efatra dia 7 isanjatony ihany tonga tsaboina. 2 taona mahery ny faharetan'ny fitsaboana ety ho an'ireo olona maniry ny ala amin'ny fidorohana zava-mahadomelina. Tsaboana ny vatana,
ny fianakavian'ireo marary sy ny manodidina azy sy ny ara-panahy ary ny ara-tsaina. Dingana fatelo farany any aoriana fitsaboana na postakira mandritra ny roa taona dia asaina le olona mba ho tonga ty isaky ny asabotsy mandritra ny roa taona. Tsy izany ny tsaboana fa ny fianakaviana ny ankonankona mila tsaboana fa ny fampiankina amin'izay ny areti ndraindray. Anataona izany ny fitsaboana anankiray tena te hiarina tsara izany hoe hiala amin'ny zava-mahadomelina izy. Roa taona mahery izany fa ny aty amin'ny hôpitaly izy mandritra ny 2 volana na 2 volana latsaka arakaraka mijanona ty foana. Mifantoka bebe kokoa amin'ny fanampiana ireo olona hiala amin'ny fidorohana zava-mahadomelina ny hôpitaly Loterana Ambohibao izay feno 7 taona katroka amin'ity taona ity. Androany ny ivon'izany fankalazana izany ary ifarana amin'ny 12 Desambra izany ao amin'ny FLM Toby Betesta Ambohibao. Maresaka avy any ivelany anisany tanàna be pakasary indrindra ny Espagne Ibine Becavel. Manoloana izany dia nanapa-kevitra ny ametra ny ora fanipizan-tany miditra ny arabe ny ary mety anakatona tanteraka ny fahafana mitsidika ny tanànany ireo mponina ao an-toerana. Fanadiadiana. Nanapa-kevitra ny mponina sy ireo tompontrano eto Ibine Becavel, Espagne fa ametra ny fitombom-mponina ao aminy. Tamin'ny taona 2024 mpizahan-tany 7 hetsy no nandalo teto amin'ity tanàna kely mpanjono ao Ibine Becavel ity. Olom-pirenena ny akamaroan'ny mpizahan-tany, saingy misy amin'izy ireo no mahasamy miakatra eny amin'ny lavarangan'olona ary miditra an-trano mba haka izay sary tsara indrindra. Nanambara ireo tompontrano fa leo ny fasahirana nateraka ireo mpizahan-tany izy ireo ka nametra fotoana azoana mitsidika manomboka amin'ny 12 ora atoandro ka hatramin'ny 7 ora alina izany. Taorina ny fanambarana izay fepetra izay dia efa niena ho amin'ny atsasany nisan'ireo fiara fitateram-bahoaka tonga tany an-toerana. Tsy maintsy nanaiky izay fanapa-kevitry ny mpiara-monina, ireo orinasa sy ireo trano fisakafoana. Maro amin'izy ireo anefa ny matahotra sao hitarika efa tiantoka arabola izao fanapa-kevitra niraisina izao. Manaiky ny fitsipika napetraka ireo mpizahan-tany kanefa mahatsapa vavidy kokoa ny safidy manoloana ny toerana hotsidihiny. Ny volana aogositra ho avy izao no hanapa-kevitra ireo tompo-tanàna raha ampy ny famerana ny fidirana ao Ibine Becavel na andrara tanteraka ny fitsidihana rehetra any izy ireo. Raha ianao vetrany manomboka eto ny vaovao mahakasika ny fampelezan-kevitra aorian'ny fampalalam-baovao toy ny mahazatra kosa no anarahinao ny Global News sy ny ako ny fampelezan-kevitra ny tenako mametraka ny mandrapitafindray tompo-kilasy tomgovavy. Vahoaka maro no tonga an-tsena ny délégation avy amin'ny vondrona politika firaisan-kina no tarihiny filoam-piara-mitantana Marc Ravalomanana teto Mahasolo iray amin'ireo commune ato anatin'ny distrika ny Tsiromandidy. Tsena ny andro ka dia nandalo mba nijery tsena toy ny fanaony rehefa mandalo tanàna misy tsena toy izao ny filoha Marc Ravalomanana. Afaliana no nasehon'ireo vahoaka nahita azy afa ihany idada hoy ny Ferre ombenombieny. Izy ngambola tian'izao fizaliana zao sy misy angamba. Izy sahirana zaza mandeha mianatra, sahirana mpiasa-pazakana sy miakatra karama, nividibokatra mihidigny ka raha te hagnova zavatra isika dia fidio ny candidat Firaisan-kina numéro 3 eto. Ao nisy fandriam-pahalemana izany daholy zavatra tokony erasika miady daholy zany rehetrarehetra zany. Ho anay tandremo le mananao indépendant io efa mitondra taony io ny sasany efa mitondra misy dia manao indépendant izy ao tandremo sy voafitaka fa ity ihany ny liste ny Firaisan-kina ihany gnanova zavatra. Dia mbola mafisiko moa le teo hoe misy manao hoe KMMR sisany zany pisoloky zany fa ity ihany ny candidat sika officiel Andriamatoa Soloery.
tsy maintsy ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra hoy kosa ny kandida solokely mazava ny tanjony dia anovany manahirana ny vahoaka eto Mahasolo. Rehefa maro anisy izy président Ravalomana to ka rehefa mandritra ny lalam-panorenana io fitondrana io ohatra omeko anareo zao article 54 amin'ny constitution amin'ny décentralisation fanendrenan'io gouverneur io dia efa mandritra ny lalam-panorenana tompolasa tompotany ka rehefa maro anisy sika afaka miaro tsara izay lalàna mety aminareo miaraka amin'ny président Ravalomana ary isika manendro ny premier ministre afahatsika manay mikatibola amerenatsika ndray mipesitera tompolasa tompotany zany pestera zany président Ravalomana no tena nametraka an'izany nampiakatra lanja atsika tatsaha nametraka an'izany fizarana sarety angatin'omby iny ianao tamin'izany na tsy nanana omby ary dia miaina tsara satria misy toroasa ao anatin'io ho atsika tanora zay sy naraka an'izany zay natao hoe pestera zany président Ravalomana zany ary zay nisany nanakeko na resy lahatra na vita ny lalana fampianarana tabile maitso kely reny mbola mpianatry lycée tamin'izany ka aza matahory nareo fa rehefa mahavita mamendry premier ministre tsika dia ametraka an'izay projet maromaro zay fanamboaran-dalana sy mipestera zay tompoko lasa tovovavy resaka fahasalamana fantatro maharary anareo maharary a valetsy inao zao mandihy teo fantatro fa tsy manam-bola zao de zao nareo fa nany location atao bilio ary mbola jakasitsika kesy de soka ao anatin'io vola 500 tantanan'io ka ho azy sanatry toto an'izay maka ao amin'ny volia aloha avao nareo mamerina satria ho atsika rehetrarehetra tompolasa tovovavy. Larana fahatelo ao amin'ny bileta tokana ny kandida atolotry ny firaisan-kina eto amin'ny distrika ny Toromandidy. Misy lalàna i Madagasikara saingy ny fitondrana no tsy manaja izany. Raha ny mpitondra no tsy manara-dalàna dia mazava fa izany no alain'ny vahoaka tahaka hoy kosa ny filoha Marc Ravalomanana manoloana ny fantokan-dalàna nataon'ny filoham-pirenena izay manao fampielezan-kevitra kanefa voararany lalàna. Tena faly mahita anareo reto gaga fotsiny reto gaga tena faly a inona mahafaly a zay vao nahita ny olona tatsahotra ana nandeha ihany hatramin'izay fa nanteny vohatra dia any amin'ny toerana hafa dia any amin'ny toerana hafa fa eto tena eto amin'ny tanika ka hoana daholo nareo e zao a tonga aty aminareo izahay ary faly de faly tokoa fa mahita anareo ty tena faly a mahita anareo dia zao a ny atongavana ety dia anolotra anareo ny candidat ny firaisan-kina ny candidat ny firaisan-kina ty a dia solokely io solokely larana fahatelo solokely a dia tandremana tsara ty fa misy milaza hoe tsy megisy zany KMM zany hoe comité manenana dada diso be zany fa fahatelo ihany izy azonao be ka sao de vao fitako ao nareo averiko le mandeha teninay tonga aty izahay a anolotra any solokely a larana fahatelo a ho candidat officialy a ny firaisan-kina raha tsy mirahina malagasy ampivo zao fiaina zao tena hitako tena sahirana aloha nareo tena mijaly mihitsy lalana makaty zany tsisy ilazana azy tony tsy hitako toy zay tena itenenana hoe ratsy ny lalana ty fifidianana ty a fifidianana hitondra fanavoizana toy antolana ataotsika tavolana novembre izy ty azonao zany tavolana novembre de nanao le dia be reny de nanao an'le etsika fosy reny de nitoizany izy ty de zao zavatra anakiray tsara ampahafantarina aminareo de zao a lalàna amin'ny feny fifidianana lalàna amin'ny feny fifidianana mihitsy a raiky ambenimpolo tsy azo atao de tsy azo atao a ny mitokana zavatra ny azo vao mitokana andolina zany rakely tsisy dignerery tokatokana andolina izy nozy zany raha vao mitakely de tokanana izy nefa izy zavatra tsy aritra koa rakely le tokanany fa de manao iseseona fotsiny maninona miteny an'izany ty anara-dalàna raha ohatra ka manara-dalàna ny mpitondra mampiseho modely de manaraka daholo ny voaka fa rehefa tsy manara-dalàna de tsy manaraka vahoaka azonao hoe zany maninona mampianatra anareo an'izany tsy petrapetra-potsiny ray reo amin'ny andron'ny fividianana amin'ny alarobia fa 7 ny volana me eo fa mbola mitady lalana angalarana ihany reo mailonareo am'izany fa tsy anaika zany tsontsika arovo tsara ny vato zavatra rony tedaviko aminareo mandra-patonga any amin'ny districta ny voka-pifidianana raha tsy mandray ndraikitra tsara nareo aty ampitatana aty avilindrelahina an-dalana io a
retolondeto efa mba manana tena teo a zao nahita olona tomany mihitsy izy nahita gaga ino mampitomany tena vonjay dada miverena dada tsy mbola iza aloha za zao miverina fa mametraka tsara le olona mpiverina azo ve zany mba vita mampiverina reo satria ty fifidianany ty raha majorité tonga de atsika daholo ny fahefana mazava ve zany tena district mamokana ty masolo zany a tena mpamboly tantsa jereo nefa ty lalana jereo ty lalana io no ataontsika voalohany raha vao tonga solokely io nangatahantsika voalohany de faharoa fantatro tsara mihitsy fa tsy mora ny adiny matonga ao tsy maintsy miray inona reo vao tonga solokely areo tsara baika da tsy hanoro voana anareo ary masoloa aza mieritreritra zava tena tianareo a malahelo a mifantrana mazo aty aminareo 3 kilometatra mialan'ny commune Sakay no misy ny commune Mahasolo lalantany mitsorajofo vovoka tahaka izao saingy tsy nahasakana ny filomarika Ravalomanana sy ny délégation niaraka taminy tsy iona amin'ny vahoaka ito an-toerana izany nakotrokotroka koa ny fitsainana teto Sakay vahoaka maro ny tonga niany ny fampelezan-kevitra nataon'ny vondrona firaisan-kina isan'ny ovahantsika ny olan'ny fanabeazana hoy ny kandida marary ny fanabeazana ato amin'ny faritry Bongolava inona ny antony dia tsotra ihany ny solombavam-bahoaka zay tantana nandritra ny 5 taona sy ny 10 taona teto a dia tsy nanao lahara-pahamehana ny fanabeazana ny zanakitsika ny faritra rehetra tompo dia manana université avokoa manino ny Bongolava tsy manangataka an'izany satria tsy lahara-pahamehana ny fanabeazana amanetsy ny amanaliny zay vao afaka manao fianarana any andrenivohitra ny zanakitsika 10 dia tonga Tsoromandry dia alefa dinamika sy rofaneva kely sy ry amigo vatsy tsy lahara-pahamehana zany noho izany mila manova itsika mila say itsika mila manova itsika mila say itsika amin'ny 7 ny volana Mea araka ny tenin'ny député solokely teo a dia hoe ndray andro ny angatahanay a fonony izahay ny anompo sy asa ampahamarinina mangarahara ato amin'ny district amin'ny Bongolava manana kandida raika amin'ny 100 isika manerina any Madagasikara mila mandany député raika amin'ny 20 fa raha fahakeliny isika vao azo ny maranisa ireo raika amin'ny 100 ireo anefa azo antoka fa olany avokoa hoy kosa iparaina Auguste raika amin'ny 100 ny total ny candidat nalasaky ny firaisan-kina raika amin'ny fosifosy ny tadiaviny dia mahazo firaisan-kina nefa zahay ahazo raika amin'ny 100 ary zay ho azonay io raika amin'ny 100 io satria zay toeragny rehetrarehetra nandalovanay eran'ny Madagasikara sisy tian'io fitondrana isony ary ity ohatra na référendum ty tianareo ve zao fizaliagny toy zao fizaliagny amin'ity fitondrana ty zao tianareo ve ziro maty isan'andro vokatry midy resaka sy fandriam-pahalemagna raha sy tianareo sony zay fidio ny firaisan-kina amin'ny listan'ny firaisan-kina candidat numéro 3 io ihany ny candidat ary mandefa hanso aminareo aty koa hoe lay agny ity mizaly loatra vahoaka tsotra ny afatra hoy ny filomarika Ravalomanana fidio ny candidat larana fahatelo raha te hiala amin'izao fahoriana izao ianareo hoy ny nambarany fidio a ny firaisan-kina mba ahafahantsika manova an'izao fiainan'ny vahoaka mijaly fa diranova an'izao mbola manao a ny fantikan-dalàna sy ny tsy fanarahan-dalàna ihany ny fitondrana ankehitriny ary tena vaomby a oloza satria tany tsy tan-dalàna ntsony a Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy hita zay resana azy nde vahoaka madinika no mijaly tena mijaly dia zay mahatonga anay ty hoe andaotsika le resy irahina dia ianareo koa zany zao mirahina aminay irahintsika fa atongany amin'ny herin'ny androany amin'ny 7 volana Mey fa isika amin'ny latsabato azonao zany dia raha vao tonga zany amin'ny 7 Mey ho avy zao amin'ny herin'ny androany zany dia zao nataonareo entany daholo ny olona eto an-tanàna eto Akadinony Sakay entany daholo dia manodidina hoe ndao ifidy tia fividianana afy ty tonga daholo ny olona mifidy dia vita ny fividianana
tsy adinonareo am'zany solokely de vita aloha ny maraina de mifidy na ny atoandro mifidy amin'ny riva koa fa le manisan'le vato sy miaraka mijery azy ao tandre fanao ny ataonyreo marina anao ny ataonyreo fa de deo mitakoronao azy amelana mihitsy satria zareo mandika lalàna raha vitany ve de anisa vato io tsakalarana io tsy hamitaka ny vahoaka malagasy aho ary tsy seza no mahamaika fa amonjy ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fahantrana lalina izao ho iatrany ny flo marika Ravalomanana. Ny afaka ny fitsidiana nataon'ny flo Ravalomanana marika tao Tsirono Mandidy nangetaeta mafy ny resaka tamin'izy ireo ny mpanao gazety ko dia natao ampahebe maso ny fanatanteran'izany. Fanontany ny masim-bahoaka, valim-panontany ny masim-bahoaka. Ny fantoka tamin'ny raharam-pirenena ny fanontany ireo namana mpanao gazety teto, isan'ny fahita ny vondrona politika firaisan-kina, ny fizotry ny fampielezan-kevitra amin'izao fotoana izao. Sivy amin'ny telopolo amin'ny constitution dia tsy manana zo mihitsy zareo anilakilaka satria ny responsabilité ny président de la république dia garantir ny neutralité. Faharoa fa sivy amin'ny efapolo amin'io constitution ihany dia milaza mihitsy fa hoe président de la république tsy maintsy garde faune maray aman-dreny azy fa tsy mahazo manao hevitra momba ny asana ny roa dika izany dia zao hoe izy zany tsy mahazo mampifangaro ny asa président de la république sy ny asam-panao politique na filohan'ny toko politique any ary izy dia fahitako azy tsy manara-dalàna ary hitako mihitsy fanaratsiny sy fanaovana propagande manerana district zay ny fahitako azy ary tsy maintsy fahitako azy fa araka lalàna. Nanamafiatrany ny flo Ravalomanana fa tsy manana kandida hafa ankoatry ny atolotry ny firaisan-kina ny antoko tim izay tariny manoloana ny fampiasana ny anarany antoko ho an'ireo kandida sasany. Manana natao hoe gouvernance électorale izahay zay misy mpitsara ao misy avocat ao misy olona mahay lalàna momba ny fifidianana dia ny olondreo fa mandany dia fa anao fitotoriana mihitsy izahay ary fitoriana ataonay mazava alefanay eto Madagasikara dia alefanay makany velana ho avy eo daholo reo sadeka ho avy eo ny COI ho avy eo daholo reo Union européenne nanao fanambarana zareo hoe marina tokoa fa misy tena fanitsakitsahana le lampanorenana zany manitsakitsaka le lampanorenana zay zava-dozy tsy maintsy mitona an'izay zay. Teboka noresana ihany koa teto ny fampiasana ny fahefa-panjakana anaovana fampielezan-kevitra hatramin'ny nampitandro filamenana ho iparena Auguste no eno fa manao izany ankehitriny. Fa eto koa zao mahazo rapport avy any miandry vazo agny fa dia teneniko eto ihany dia izy misy colonel anankiray sisy toloko agnarany fa fantatry sika tsara misy izy any gendarme dia miaraka manao propagande amin'ny candidat mpazakana dia hoe ity ny fidio satria ity ny vitianay fantatray anao n'le fandriam-pahalemana enareo anena iena ie candidat io asanareo zany ny fandriam-pahalemana zany satria enareo zany ny tena mampisiko sy mampisy ty fandriam-pahalemana ity ka izay zavatra zay so dia misy ohatran'izay koa aty bongolava aty fa sy mety zany zavatra zany raha ianareo gendarme ka tianao politique manaova démission dia milasa candidat nisy maramina nanao ohatran'izany fa sa miditra politique anareo fa tandremo mora mivadika toratoa la mivadika eo da fantatray daholo anareo rehetrarehetra miseho anareo mafy io dia fakahita sika. Tsy maintsy natao mampabe maso ny fanontaniana sy ny valiny mba fantananareo mazava fa ny tombontsoany malagasy no imasoa ny vondrona politika firaisan-kina ho iatran'ny flo Ravalomanana. Président Marc Ravalomanana mba hoela velona ianao satria miandry anao ty firenena ity izaho ateny fa sy ho lava dia tena mahafinaritra tokoa hamaranako anazy dia izao Ravalomanana egaly fampandrosoana fampahafantarana sy fanentanana ny olom-pirenena ifidy ny lalàna fahatelo dia indimby arison solon'irina José na isolokely no antony fahatongavan'ny flo Pierre Mitantana Marika Ravalomanana sy ny mpitondra teny ny vovonana firaisan-kina parana Auguste eto Tsirono Mandidy ity
ny lazy paraina augusta fa manitsakitsaka ny lalàna mifeny fividianana ny filohampirenena ankehitriny no ny tahotra politika tsy maintsy azotsika ny maro anisa hoy ny fanazavany hita fa tena hoe ho resy de teregny le candidat anankoroa tanora de tanora mba te hisetra hoe politiky ne hiala hoe de manao déclaration sitraponay ty de manoagna le candidat ny efa zakagna izay zany de gnisany zavatra mampalahelo de mampalahelo tokoatra satria izy zany sy ahazo zahay io raha miteny ahazo ny maro anisa sy miteniteny fahatany raika mizato ny candidat-nay raika mizato raika enimpolo amizato moke député amity raika mivalopolo zany de maro anisa nefa raika mizato candidat-nay ary olany daholo gnanay io satria sisy olo makatsianyty fitondranyty sony sisy olo makatsianyty ka izay manahiragna anazy lasa sy manara-dalàgna tenenin'ny président eo satria matahotra izy mangovotry mandrovosy efa mananao tao fahatany ka na zavatra tokony sazo atao ataony ka io sampiovara io sampiovara fizaragny zirona koa volane raha koa ne volane banque mondiale filet de sécurité tosika fameno alay fazaranareo io alay vola omeny fe vato alasaky nareo vato ny firaisakina ihany ta numéro 3 tariny nanamafy kosa ny candidat teto fa vonina nitondra ny maharary ny vahoaka ho tsirony mandidiny tenany ny fahasalamana ny fanabeazana ny tsy fandrimpalemana ary indrindra ny olany tantsany ola rampameny rehefa maro anisa araky nyvolazan'ny président teo dia afaka mametaka ny président ny assemblée isika afaka mametaka ihany koa ny premier ministre zay tsosary bakoly satria misy la atao hoe rapport de force na fifandanjakery any amin'ny fididianan'ny république sy ny primature afahatsika mametaka ministre maromaro ary manao tetibola afahatsika ndray manao fotodravisarana sy investere de place de vote mato milatsaka solom-bavambahoaka dia manana vinam-piarahamonina tsy azo atao kilalao fiainam-bahoaka mipetraka ray mpianakaviana rehefa solom-bavambahoaka ary iandry ekinana ary enterany vahoaka ny district Antsoromandidy sanatry vavana diny lena anao andora mitsilany aminareo zanakareo azonareo tenenina tsara ny tranoko akaiky ny tsena malagasy eo fa ifandripahalemany io aloha satria araky ny tenin'ny président diny hoe rehefa voky le tiany olona solokely tsy mangalaky zany manasazy maliny tsy maintsy hojerentsika io fandripahalemany io na andreny vohitra na ambany vohatra satria araky ny teniko aminareo foana de zao za sady zanaka tatsà no zanaka postra ihany ko na zanaka andreny vohatra ka fantatry loatra ny maharary atsika fa de aza misalasala mihitsy isika na de kely ary fa de apetrao aty amin'ny candidat firaisakina candidat numéro 3 zay miaraka amin'ny président Ravalomana sy président Parrain Augusta ny tokonareo teo place tovovavy nanamafy kosa ny filoha Ravalomanana masika fa mila mahay misafidy tsara ny vahoaka malagasy amin'ny 2020 Mey izao io mila faranana ny fanitsakitsan-dalàna raha te handroso ny firenena satria singa iray ho any fampandrosoana ny mahatany tan-dalàna araky ny andininy fa sivy amby telopolo ao amin'ny lalam-panorenana dia ny fanjakana no miantoka ny tsy fiantaninana ny fitondrany raha-panjakana ara-politika ny andininy fa sivy amby efapolo ao amin'ny lalam-panorenana ihany dia milaza fa ny andraikitry ny filoham-pirenena dia tsy azo ampiarahana amin'ny asany vondrona politika araky ny andininy fa raika ambenimpolo andalana voalohany amin'ny lalàna feuille jour laharana fa 2018 bara 008 ny fiainy fifidianana dia voarara ny fanaovana fitokanana zavapita mandritry ny pampelezan-kevitra ny andalana faharoa amin'ny andininy lalàny voalaza amin'io ihany dia milaza fa tsy azo mpitondra fanjakana tao ny manao fanambarana manokana zay mety anome vahana sy tompony ny candidat zay toanana araky ny andininy faharoa ambenimpolo amin'ny lalàna io ihany ko mifehy ny fifidianana
dia tsy mahazo manao fampelezan-kevitra manoana candidat ny tompona ny raim-panjakana ambony. Ny andiny ny fahatelam-benipolo vakiko amin'ireo tsara aty ao amin'ny lalàna mifehy ny fifidianan'io ihany dia milaza fa voarara ny fampiasana ny fananam-panjakana, ny volam-panjakana, ny olo-panjakana anaovana fampelezan-kevitra no anana candidat amin'ny fifidianana. Raha ny fihetsika aseho sy ireo teny sy asa ataon'ny mpitondra ankehitriny anefa mandritra izao fampelezan-kevitra izao dia efa nitsakitsahana tanteraka sy fandikana miverimberina ny voalazany lalam-panorenana sy ny lalàna mifehy ny fifidianana zay vo hitsakitsaka. Tena milaza aminareo zany zavatra zany ny rahantsika rehetra nahita sy naheno tatoato tao anatin'ny andro maromaro zao fa mitety distrikta manao fampelezan-kevitra ny mpitondra ankehitriny mpifidy tsy ireo olona zay mifidy zay nahazo azay tompontsoa zay dia tsy maintsy foanana zany ny vato azo ny am'zay toerana nanaovana an'izany fampelezan-kevitra sy fanohanana ara-politika zany dia foanana zany izy misan'izany. Mazava aminareo le izy maninona manao an'ity fanambarany ity omaly dia androany everiko aminareo satria tsy rary loatra mahazo fahorian'ny voaka malagasy am'izao fotoana zao ary manao zao fanambarany zao izahay atao amin'ny firaisan-kina ho an'ny prétendazana rehetra eto Madagasikara sy ny fiombonam-be iraisam-pirenena fa fiantsina sy fanaovana tsinotsinona tanteraka ny voaka malagasy zao fandikanany lalam-panorenana izao sy ny lalam-pifidianana ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ao anatin'ny zolam-pifidianana fa na inina ataon'ny mpitondra ankehitriny hitarika korotana tsy ahatanteraka ny fifidianana ka anapitena ny demokrasia eto Madagasikara zao fandikana lalàna mibaribary zao dia mila mitandrina tsara noho izany mba hizoran'ny fifidianana ao anatin'ny filaminana sy anekena ny rehetra ny voka-pifidianana dia mitaky izahay ato amin'ny firaisan-kina hoe voalohany ny ampitsarana mpitondra ireo ny tsy fanarahan-dalàna ataony mba hatsahatra zany io mbola miteny ampahendrentsika androany hoe atsaharo tsy mety ataonareo io. Faharoa ny fandraisan'ny senia sy ny ACC-ny andraikiny ka ampiasany ireo fahefany eo ampelantanany ampiarana ny sazy voalaza ny lalàna amindreo zay manao ny fandikan-dalàna sy ireo candidat izay nahazo tompony tamindreo tsy fanarahan-dalàna ireo miantso fiombonam-be iraisam-pirenena zay communauté internationale tsy hitaza-potsiny zao fananitsakitsahana lalam-panorenana vezivezy zao sy ny lalàna mifehy ny fifidianana eto Madagasikara fa mba handray andraikitra izy mba hanajana ny demokrasia eto Madagasikara manamafy ary izahay fa tsy hanaiky lembenana manoloana ny tsy fanarahan-dalàna mitranga toy izao ary efa mitona sahady ny vahoaka malagasy hijoro sy hovonina hiaro ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna. Vahoaka ny fanitsakitro no nandray ny toromarika avy amin'ny filoha-Pierre mitantana ny vondrona firaisan-kina teto Jirony Mandidy. Tsy azo ekena intsony ny fahoriana mahazo ny vahoaka malagasy amin'izao. Tsy ny famahana ny olam-bahoaka nefa no lara-pamehan'ny fanjakana ankehitriny fa mitiry biby amin'ny fandikan-dalàna miariary. Fanaovana tsy misy dikany vahoaka malagasy ny fikasana anitsakitsaka ny demokrasia eto Madagasikara amin'ny alalany tsy fanajana ireo lalàna amin'izao vanim-potoana ny fifidianana izay solombavam-bahoaka izao. Manoloana izany indrindra dia miantso ny malagasy ijoro tsy hanaiky lembenana intsony ny filoha Marc Ravalomanana raha nitafa tamin'ny ponina teto Betafo androany. Araka ny andininy fasivy amby telopolo aminareo amin'ny lalam-panorenana dia ny fanjakana no miantoka ny tsy fiandaniny fitondrany raha-panjakana. Ny raha-panjakana zany ara-politika dia ireo ministera tsy azo politizieny zany ao ministeran'ny éducation, ministera amin'ny santé satria raha politizieny reo dia ireo zanakitsika ireo lasa vavakavaka tsy azo atao tsy mbola nanao politika tamin'izany taloha. Faharoa raha ohatra ny amin'ny fitsaboana no asiana politika ka ny ministre no manao an'izany dia tsy mandeha. Ary amin'ny andininy fa efatra sivy amby efapolo indray amin'ny lalam-panorenana ihany dia milaza fa ny andraikitry ny filoham-pirenena ny andraikitry zany ny responsabilitény dia tsy azo ampiarahana amin'ny raharaha politika na vondrona politika.
araky ny andininy fa raiky ambenimpolo andalana voalohany amin'ny lalàna Fehizoro larana fa 24 bara 008 mifehy ny fifidianana dia voarara ny fanaovana fitarana zava-bita mandritra ny fitoam-pavelekevitra voarara ny andininy fa raiky ambenimpolo amin'ny fehidalàna amin'ny lalàna Fehizoro fanaovana fanokanana tsy azo mitokana ninnininy nefa teto Antsirabe izy dia nitokana zavatra maromaro akaizana sy diso nitokana izy a lycée nitokana izy a le teria Manandona le ino izy tetezana tsy azo atao mandritra ny fitoam-pifidianana noho izany a mandika lalàna ary miverimberina ho anatin'ny fandikan-dalàna zany zavatra tsy mety zany amin'ny ny andininy faharoa amin'ny andian-dalàna voalaza ao ambon'io ihany a dia milaza fa tsy azo mpitondra fanjakana atao mihitsy a ny manao fanambarana manokana izay mety anome vahana sy tombony a ny kandida araka ny andininy faharoa ambenimpolo nefany ao amin'ny lalàna mifehy fifidianana io ihany dia tsy mahazo manao fampielezan-kevitra manokana manona kandida mitompona andraikitra ambony fitondram-panjakana ty ilaza aminareo a zany hoe ity fifidianana ity no antoka lehibe amin'ny famerenana indray any Madagasikara ho tanotan-dalàna nisy fivorinana ataon'zareo a tao amin'ireo le goveleka filazana hoe gouvernement électoral omaly dia mifanazava teo hoe nahoana raha zao ny voalaza lalam-panorenana nefa zao nataonareo dia namaly zareo laza hoe zay manana ny hevitray a fa mifanokanana zavatra reny nke tsy fitokanana reny fa fanolorana natolotra ahoana le zavatra tena Antsirabe teny Manandona le retsy ahoana nanolorana l'université tsy fitokanana ve zany a zany reny nanodonany azy dia hoe izay nye manao an'ity a manao ny asany ato amin'ny ministèrenay tsy azo tapahana mihitsy ny raharam-panjakana continuité de l'état afa mihitsy ny naovany azy taloha zay ny azonareo natao amin'izany fa zao zay tsy azonareo tsony a fa efa manam-pahazo zay zao miaraka amin'zareo taloha nareo no afaka manazava aminay amin'izany dia zao eny ary tsy mifanaraka tsika ohatry zany ataonareo fa zao dia zay hitory a any amin'ny communauté internationale ary satria zay manan'olona manam-pahaizana mandinika an'ity lalam-pandrenantsika ity dia ozy izy ary zany izy zao manaovanareo saisine na ampahafantaranay an-taratasy ary zavatra dediavinareo tsy anaiky lembenana zava amilazanareo fa tsy anaiky lembenana n'ity mihitsy ike raha ny fihetsika aseho sy ireo teny ary asa ataon'ny mpitondra ankehitriny dia fanitsakitsahana tanteraka sy fandikana miverimberina ireo voalaza ny lalam-panorenana sy ny lalàna mifehy ny fifidianana voatanisy etsy ambony fahefam-panjakana sy ny fananam-panjakana eo am-pelantanany a no entiny mpitondra ankehitriny a manatanteraka zany asa tsy mamoafady zany manao zao fanambarana izao izahay a ho an'ny prétendazana rehetra sy ny fiombonam-be iraisam-pirenena fa fiantsina fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy zao fandikana ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana ataon'ny mpitondra ankehitriny zao fa naninana tsy fahaizana mihitsy a ataon'ny mpitondra ankehitriny hitarika akorotana atanteraka ny fifidianana ka anapotehana ny démocratie eto Madagasikara manameloko atanteraka izao fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana atao anatin'ny zotram-pifidianana zao izahay natao hoe zotram-pifidianana dia processus électoral izahay ary manamafy fa ny fifidianana madio sy manara-dalàna ihany a no antoka ahafahana manatanteraka fifidianana milamina sy manaja ny safidim-bahoaka ary azahoantsika solombavam-bahoaka vanina noho izany mba hizorany fifidianana ao anatin'ny sy anaken'ny rehetra ny voka-pifidianana dia mitaky izahay mitaky tsika taky anareo taky voaka malagasy rehetra hoe ny ampitsara ny mpitondra ireo tsy fanarahan-dalàna ireo intsony faharoa miantso ny seni izahay
andraisany senia sy ny asa seny ndraikiny ka ampiasany ireo fahefana eo ampelantanany ampiarana ny sazy voalazany lalàna amindreo izay manao fadikan-dalàna sy ireo kandida na azo tombony tamindreo tsy fanarahan-dalàna ireo miantso ny fiombonambe iraisam-pirenena izahay tsy taza-potsiny izao fanitsakitsahana ny lalàna ampifely fifidianana eto Madagasikara sy ny fanososena ireo sotoavina demokratika iraisam-pirenena izay ataony mpitondra ankehitrindreo manamafy ary izahay fa tsy anaiky lembenana manoloana ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny tranga toy izao ary efa ny taona sady ny vahoaka mitona nareo vahoaka mila mijoro ny vahoaka ka anohatra ny tsy fahamarinana rehetra sy ny tsy fanarahan-dalàna fa raha zany mbola veriko ihany dijaly mandrakizay amizao an'izao ny vahoaka Malagasy satria hitady iomandreo fa angalatra tsy avelantsika angalatra reo fa raha tsika ta voalohany fantatro ny etaetan'ny vahoaka Malagasy dia niala ao anatin'izao fantrana izao ho iatran ny filoha Marc Ravalomanana tsy afaka anova nefa isika raha tsy azo ny fahefana ka izany no antony anamafisana fa ny kandida amin'ny firaisan-kina ihany no vahaolana ho an'ny Malagasy mba isy lalàna mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka Malagasy eto amin'ny tany sy ny firenena ho iatran ny tenany. ampy izay ny fandeferana sy ny fiaretana ny ainan'ny Malagasy hatramin'ny sy ny fanonganam-panjakana fotoana zao afahana manova ny pejy amin'ny fanavaozana ireo mandrafitra ny antenimera am-pirenena tsy antenany intsony ny mpitondra ny mifidy ny firaisan-kina ny vahaolana mila avaozina ny mpikambana ao anivon'izany antemeram-pirenena zany nanontany izay ny poniny mora rano nanontany izay ny poniny alaroby izay ny lalovanay teo nanao any na ny fiainana reto anatin'izay 2020 taona izay safidy ny mena azy safidy ho iaho teo nety ve nivoatra ve tanteraka ve ny ampafiriny ny fampanantenana nataony dia hoy ianareo hoe mbola mena 5 taona safidy io hoy kosa ry zareo hoe tsy mety intsony tsy mety tsony kosa vahaolana rosinay solution numéro 3 tsy andefitra ritsy anaiky mora foana amin'ny mety isina alabato eny amin'ny boriboritany ifadimy ny firaisan-kina ijoro hatramin'ny farany aro ny safidy ny olom-pirenena amin'ny fotoana io raha ny fanamafisana rehefa milatsaka dia manomana ary matoa manomana dia ampiaraka daholo ny fitaovana rehetra vonona tanteraka izay ary fantatray ary tsy anaiky izahay ny alabato izay isy eo fantatray fa efa isy io fomba ratsy io tsy afaka atao tsony io efa zaratra manao ny fanao ratsy rehetra sarotra ho an-jareo mifindra na iova fa zahay fantatray dia ho ataonay hatramin'ny farany ninonina miseho ary fantatray fa ny arivan'iny ihany dia voalazainay hoe zao ny vato azonay amin'izay hitanypikitam-pirenena inona marina ny zava-nisy toy hatrany kosa ny herisetra ataony kandida akaiky ny fitondrana eny amin'ity boriboritany ity andian'olona misy mamo misalotra ny akanjo ny volomboasary ny akamarony no tsy nazaka ny fandalovany kandida ny firaisan-kina te amin'ny fokotany mora rano ka saika igafy ny sono mobile ary nangalatra ny finday ny préaliste amin'ny larana fahatelo ndao ndao asa manaiky be 10 000 nareo sawa asa manaiky be 10 000 fampelezakevitra ny atao amin'izao asa manaiky be 10 000 ianareo tatafarany eo miteny aminareo zay ianareo tatafarany amin'ny polisy eo raha miantso polisy eo izahay ianareo tatafarany eo miteny aminareo zay dia bitafetra miteny anareo ty eo alefsa ndao asule piara sarlia Susto zany eto tetia mora rano izay tsy tety andry dia misy ny misetrasetra misy ny efa nisy naniraka ary antso ataoko an'ilay solom-bavam-boaka ataoko hoe namana foana ihany avy amin'ny volomboasary olona 12 izy na 13 teo nanosana azy efa nahazo zava-pisotro dia nanomboka tamin'ny filambaniny aloha sy ny tabataba vao niditra tany akaiky amin'ny visigasy izay tany akaiky ny bisy dia ny foronony zao atsanga tsy amanao rehetra hoe nyratrainay ray aloha izahay tsy mbola nifanena tamin'ilay olona fa zay ety apita dia zareo eny apita dia nilany vanaka
ka hevitra fotsiny no ameko andreo namandreo tsy zao ny fanaovana politika tsy zany no fampitaizana aza sombana firenena efa mahantra firenena efa latsaka katerena anaty fahantrana efa tonga sainy zao ny poniny eny izay matetika voarebireby sy aparantenana pokaty ho ity ireny mpianakaviana ireny ijoro vavolombelona nanamafy ihany koa izy ireo fa tsy misy efa tsy ny firaisan-kina ihany no vaolana Ty amin'ny faritry Morarano zany dia mieritreritra ny aty hoe tena le faritra iva dia ambany hatramin'ny fomba fisainana dia tambatambazana vola, tambatambazana fanomezana kely ampanantenana pokaty nefa hatramin'ny roso roa arivony nakaty zay ankizy mba nananasa tety very asa daholo ka lasa miandry zay asa tselitselika kely sisany ankizy tsy misy fandrosoana mihitsy ary manomboka eto zao ny tanàna Morarano efa mevoilika satria teren'le manodidina misy mivarotra le tany etsy amin'ny tsy fananana dia amidiny etsy dia rehefa voadidina voatery ianao zany tsy maintsy mivarotra an'le taninao na tsy foinao ary ao anatin'le fahaserana dia miditra tsy lera amin'izay ihany koa le olona ety ka manetana ny mpifidy rehetra na tsy eto Morarano naiza ka eto amin'ny faritra iva mba hifidy ny kandidaty tolotry ny fahaisan-kina eto moa zany ny aty amin'ny faritra dia numéro 3 satria izao tsika aza mety hovidiana vola aza mety amidy ny safidy fa mifanomezana omena tsika amin'izao fotoana izao alohan'ny taranaka faramandimby amin'ny 5 taona manaraka indray ary tsy izay ihany fa ny taranaka 5 mifandimby mbola tsy teraka akory aza dia efa manomboka andotrosa noho ny trosa be mevosa satria tsy misy asa miteraka arena isa-tokantrano fa tambatambazana mba hividianana ny safidy dia eto taorian'ireo fokotany maro efa nandalovan'ny candidat numéro 3 tao amin'ny boriboritany fahadimy nidina teny Morarano sy Alarby ambony Louise ireo androany tsy takona fenaintsony fa sahiranana iainan'ny malagasy ankehitriny noho ny afitsoko ny tsy fahaiza mitantan'ireo mpitondra mila tonga saina amin'ireo karazana fond de médecin sy fanabadona ny malagasy isika ho irina Randriamasinoro androany teto Anosy Zato tsy misy tokony anaiky fitahina intsony ihany koa fa hijoro say andray andraikitra ka tsy re olona fa tonga indray mampahantra antsika mametraka antsika ao anaty zao fahasahirana amin'izao mitondra zavatra kely reveo dia izy indray ny teny hoe tsisy mahavita anareo afa tsy izay ihany dia lasa fitaovana fotsiny tsika fa zao ahafahana miala ao anatin'izao fahasahirana zao dia vahoaka tsiraray avy mila mifoa tonga saina amin'ny zavatra misy andaotsika hiaraka anohatra ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena zay mametoky anareo fa vonony zay hijoro hiady ho an'ny vahoaka malagasy ary hiaro ho amin'ny vahoaka madinika rehetra dia tongava mifidy numéro 1 fidiny fa tsy hamitaka anareo zay aza manaiky fitahan'ny olona ka ho avy ny fividianana io dia isy izara zavatra na ohatra zany dia adino ny fijaliana tady izay fijaliana ny ainatsika izay fa tsy mendrika atsika zao hiainantsika zao tsy mendrika vahoaka malagasy zao ny vahoaka sady nona sahirana zao dia mampalahelo ny olona fa tongava mifidy dia numéro 1 fidiny fa zay vonona mametoky anareo fa zay tsy maintsy hitsangana hiaro ny vahoaka malagasy hanavitra antsika ao anatin'izao fahasahirana an'izao iantoko ny ho avy rehetra io fifidianana io aka tsy tokony atao atsirambiny mila olona mahalala ny filany vahoaka olona say volony hitondra ny etaetany fa tsy mpanangatanana fotsiny ihany mafeny ny fepetra ho amin'izany candidat ny firaisan-kina larana voalohany Rina Randriamasinoro amin'ny boriboritany faefatra tombontsoa vahoaka no iadiana isiny ny fanovana isambaravarana seto amin'ny firenena raha ny candidat numéro 1 manokana Rina Randriamasinoro tena vonona hijoro ady ho an'ny vahoaka efa nitsangana ny ady ho an'ny vahoaka zay natao anatin'ireny fisamborany reny ary hitanareo reny efa indroa zay ny samborany fitondrana fa tsy mampiemotro zany fa tsy maintsy mitsangana satria tsy afaka jerena fotsiny ny firenentsika mba hahafahana mahanavitra ny vahoaka malagasy tongava mifidy dia numéro 1 fidiny manana fotoana andehanana mifidy na atsasakadiny fotsiny ary satria miankina amin'ny fifidianana io no avitsika miankina amin'le fifidianana no avy ny firenentsika dia tongava mifidy amin'izao dia misy niketriketrika alabato milaza hoe fidina le bulletin unika dia iny atakalo volo aza midy vola ny fanahy fa miankina amin'iny no avy ny firenentsika izy zavatra azonao ndray andro mety telo alina azonao androany iny miankina amin'iny ndray ny fiainanao 5 taona fa andao tena hifiditsika ametraka olona tena volona hijoro fa hiady ho an'ny vahoaka malagasy hiady ho an'ny firenena dia arotsay ihany candidat numéro 1 ny tety faritra maro teto Anosy Zato Rina Randriamasinoro androany nanentana ny olom-pirenena ny fotony andray anjara mavitrika amin'ny fifidianana sy ny laza ny mahazava-dehibe izany nandeha ihany koa ny fanentana ny isan-tokantrano sy tany amin'ny elakelan-trano samihafa
efa manomboka tonga saina ny malagasy ka vonina hiala amin'izao fahasahiranana lalina iaina ny rehetra izao any amin'ny firaisan-kina no vahaolana. Roapolo taona ny jaliana vokatry ny fahatapahany tetezana fampiasan'izy ireo ny mponina tao Andraharo Ambohimanarina. Tsy nisy nijery ny fahavoazana mahazo ny mponina ary nijanona ho antso anefitra foana ny fitarairana natao. Tsy mihaino fotsiny fa avy dia niasa nanala fahasahiranana sy nitondra vahaolana ho amin'izany ny kandida laharana fahenina ao amin'ny boriboritany fahenina Tojosoa Andriamampandry vantany avao nandre ny taraina ny vahoaka velompisaoran'ireo mponina. Efa ela nandritry ny efa roapolo taona mihitsy ny ainana tamin'io atao amparina tetezan-kazo zany izy io dia simba foana rehefa tonga ny fotoana ka zavatra tena mampijaly anay dia indrindra le mpianatra kely mihitsy indrindra le andanan'ny olona miasa io andanan'ny olona vezivezy io amin'arivo ny olona mavezivezy amin'io nefa dia hitanareo le fijalian'ny vahoaka eto amin'ity faritra secteur 3 eto Andraharo ity mbola tsisy mihitsy fa sambany ianareo vao tsy tonga teto mba nijery anay avy aty satria zay zany natsapa mihitsy fa tena nijaly zay satria ty toerana misy anay ity dia tsy mba misy mijery mihitsy hatramin'izay député Tojosoa tonga mba nijery anay tety ambany tanàna tety satria izy no nahita tsara n'izao zavatra zao dia tapa-kevitra izy avy hatrany raha nandalo tety aminay fa anamboatra n'io lalana io ka dia isaorana azy zany fa dia misaotra an'Andriamanitra lehibe zay fa manandray aman-dreny tokoa mba mijery anay ety fa tsisy mijery mihitsy ary tsisy mahafantatra mihitsy ty toerana ity. Mazava ho azy fa tsy asa ny solombavam-bahoaka ny manao lalana. Anjarany mpanatanteraka izany saingy tsy azo atao ny mitaza-potsiny ny fahavoazana mianjady amin'ny vahoaka ny fotony ka tsy maintsy nandraisana andraikitra ho ny kandida Tojosoa Andriamampandry. Tsy mpanao kobaka mbava ihany koa ny tenany fa manatanteraka ireo nolazaina sy everina fa amin'ny olana ny fotony. Dia efa nanaovana antsoavo nanaovako antsoavo tena efa ela tamin'ny tompon'andraikitra na mystère io na komity Benatanarivo fa dia antso anefitra zany no hita tao anatin'izay ka dia tonga tatia niangavy ny mponina niangavy ny ray aman-dreny ara-pivavahana ray aman-dreny ny tanàna ny vahoaka hoe monsieur le député fantatra efa tsy asanao zany fa anao mba navita zavatra be ihany nasa sosialy io nafotodravitrasa tety aminay fa mba tsy levy io lalana io dia tonga moa zaho ary tsy vitany hoe teny fampalatetana fa tonga dia nanomboka androany ny vato fototra ny asa efa hitantsika ngamba fa efa mandeha ny asa na dia mafimafy asa ny fanaovana n'izany asa zany dia niraisiko sy ny prélisitra amiko ho adidy sy andraikitra zany ny fanatantarana zany ary ho vitraina zany ao anatina fotoana fohy satria tena mijaly le olona hitantsika fa lakana no andanana le lakana koa amin'izay tena hoe mikavivy be matahotra ny ankizy zany raha hiala anatin'le lakana dia tsy maintsy miroboroboka an'le fotaka sy le onaona mahontsa zany sy zava-misy amin'izao fotoana izao. Mitaky firaisan-kina ny rehetra no ahafahana manafitra ny firenena. Mila vonjy ny fiarahamonina malagasy ka mitaky fifanomezan tanana avy amin'ny rehetra izany hoy ny antsoavo nataony ity kandida ity. Aza miandry député foana nareo fa tsy asa ngeza zao fa mba raiso le andraikitra samba manao zay tandrify azy tsika asa mpanatanteraka zao miantso ihany koa ny malala-tanana rehefa mba misy any aminao dia ampio ny mpiarahamonina izay misy anao zany ao anatin'ilay fa zay le firaisan-kina zay zany ilaina eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana. Tsy amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra tahaka izao avao ijery vahoaka nanao zava-dehibe ny fanampinany vahoaka ao amin'ny Tojosoa Andriamampandry ary anisan'ireo tsy hafizany maro azy izany. Ankoatra ny fanamboaran'ireo lalan-kely fidinana ifotony ny antsaha fanomezana fampiofanana sy fampianarana mamaim-poana ny tanora sy ankizy fiahina manokana sy fanampiny ireo be antitra fanamby ary asa ho tanterana ihany koa amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao ny fanaovana famorana faobe mamaim-poana izay efa fanao eny amin'ny boriboritany fahenina vonina ijoro hiasa ho an'ny vahoaka ny kandida laharana fahenina.